Mpandrarana ny fonja tsy manana fahefana-moaka gadra ny mpandrarana ny fonja hoy ny sekretera jeneraly ny SPA. Teti-bola mpanjakana tsy maintsy hiverenana hodiniana ireo lalàna niteraka olana hoy ny mpanina. Fianam-pirenena fifidianana ankatoavin'ny rehetra no atao hoy ny kolonely Mikael Randrianirina. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasana mpanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny tontolon'ny fifidianana no isataratsika ny fampahalalam-baovao mifandraika indrindra amin'izao fiainam-pirenena izao. Mila diovina ny tokotanim-pifidianana vao afaka manatanteraka fifidianana isika hoy ny filoham-panjakana ny kolonely Mikael Randrianirina. Tsy fifidianana mety amin'ny fiadidiana iombonana ho an'ny fanavozana no atao hoy ity filoham-panjakana ity fa fifidianana mety sy ankatoavin'ny rehetra hoy hatrany ny fanazavany. Mbola eo ampandiniana lalina izay ho Premier Ministre ny fiadidiana iombonana hoy hatrany ny fanazavany. Ny antsipriana izay tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarisindratsary ny mbola avatsara. Efa ao anatin'ny fifampidiniana azahoana manapa-kevitra ny amin'izay olona ho tendrena Premier Ministre sy ireo ministra andrafitra ny gouvernemanta ny fiadidiana iombonana ho amin'ny fanavaozana amin'izao fotoan'izao hoy kolonely Mikael Randrianirina no mafisiny fa tsy fanonganam-panjakana no niseho teto Madagasikara satria manaraka tsara ny lalam-pandrenana. Akoatra izay ekena hoy ny filoham-panjakana fa nisy ny didy navoaka ny HCC ny amin'ny tokony hanatanterahana ny fifidianana ao anatin'ny 80 andro saingy mbola sarotra ny dingana hatongavana amin'izany mila diovina tanteraka mantsy aloha ny tokotanim-pifidianana. Efa ao anatin'ny consultation tanteraka zay zao, efa ao anatin'ny fitadiavana ny olona zay hitovizan'ny hevitra fa nareo malala hoe mbola rapitso ny serment, ny prestation de serment ko voatao eo nareo mahita azy hoe hivoaka rapitso ve ny PM sa ceci n'est pas un coup d'état. Il y avait la décision de la HCC. C'est légal ça. Donc on est dans un processus qui suit le cadre légal. Natoko fa misy ny article 53 iny ny ao anatin'ny zavatra nataon'ny HCC tokony ao anatin'ny 80 andro fa aiza moa ny anaovantsika fifidianana ny CENI mbola mikorotana. Tsika rehetra no efa nitabataba ny CENI io tsy izy io CENI io tsy io mihitsy no manaovantsika fifidianana. Ny lisitry ny mpifidy mbola tsisy tokotany ny lisitry ny mpifidy mbola nampitabataba ny rehetrarehetra tadio fa fifidianana ekeny rehetra ny tokony ataotsika fa tsy fifidianana zay ekenay fotsiny na ekeny sasany. De mila manova lisitry ny mpifidy tsika zao mila mijery ahoana ny anaovantsika ny CENI io zay vao afaka miroso amin'ny fifidianana. Nambarany favony izy ireo hiasa haingana mba hamahana tsikelikely ny olany malagasy amin'izao fotoana raha ny fantatra moa dia raha mpitso etsy amin'ny lapan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana no hanao fianianana amin'ny mahafiloham-panjakana azy ny kolonely Mikael Randrianirina. Fa ny maraina teo no nanatanterana ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena teo aloha sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena vaovao sy teny Randriana Soloniaiko. Nanamafy ny filohan'ity andram-panjakana teo aloha ity fa manaiky ny fanapahana izay nataony Maroanisa ny tenany. Misokatra amin'ny fiaraha-miasa ahafahana mamaly ny fitakian'ny vahoaka ka ifanandrify amin'ireo etsika fitakiana ny asa sy ny fanapahan-kevitra ho raisiny eo anivony anteny miram-pirenena hoy kosa ny filohan'ny anteny miram-pirenena vaovao sy teny Randriana Soloniaiko. Ndao rahantsika avy hatrany ary ny tatim-baovao mahakasika izany. Mazava ny fitakiana teny an-kianja mialy rajoelina ovaina ny rafitra. Tsy afaka miala amin'io fitakiana io ny endrika hitondrana ny androm-panjakana izay lapan'ny demokrasia dia ny anteny miram-pirenena. Ao anatin'ny andaminana izany ny solombavam-bahoaka ary manana andraikitra sy adidy anatanteraka ny etaetam-bahoaka izahay hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko. Tsy le rafim-pitantanana io fa rafitra zay mipetraka hoe move eo izy ireo génération Z ireo io rafitry ny ministeran'ny fampianarana io dia ahitantsika vokatsoa mamoaka mpianatra hahay na resaka rafitra ao ministeran'ny fahasalamana
tena mitsabo tsara ny vahoaka telopolo tapitrisa. Zay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ka dia izahay solombavambahoaka 163 dia tsy maintsy ary tsy afaka manao excuse mihitsy hijeran'izay fiovana zay. Manarak'izay moa ny fanompona amin'ny firenena araka ny fantaniana izay nataonao teo iny, raha mbola misy ihany ny zavatra azoko atao anampiana ny vahoaka malagasy dia manao sy tena randresy. Tsy misy intsony ny valifaty politika manomboka eto. Fomba sy fanaovana politika vaovao no mila apetraka ary ho modely amin'izany ny lapany Tsimbazaza. Amafisina fa miaraka ijery ny fampandrosoana ho an'ny firenena amin'ny fanjakana ijoro io, ireo solombavambahoaka ny firaisankina ary efa hitataratra ny firaisankina eo amin'ny samy solombavambahoaka nandritra ny adingana ho fampiatona amin'ny asan'ny filoha teo aloha. Iza zany no toerin'ny mpanohatra zao? Hanohatra ny etaetam-bahoaka? Hanohatra ny fitakiana tena kiandreny? Inona le zavatra ho tokerina? Zay ny zavatra tsy zay ambara koa zavatra tsy mpanohatra trony. Ary ny fanapahan-kevitrina ihatra dia tsy mety ezany efa nandrify amin'ny fitakiana zay nataony vahoaka malagasy na nirana Madagasikara. Fa efa vita ny fitakiana sasa miala ngerajoely. Nanapa-kevitsy ny HCC rehefa nanoratra hoe miala ngerajoely. Asa nataoko zany. Zasy tendrandrena sony aiko no nanoratra tamin'ny HCC hanalana azy. Satria ity zavatra ty aoka ho fatatsika fa nandritra n'izay fitoton'izay izahay dia nanohatra ary tsy diso raha nanohatra ny ngerajoely. Nanomboka teo nisan'izy telo mianadahy zay isorana n'izy telo mianadahy. Isorana n'izy telo mianadahy. Aoka tsy halaina amin'ny tantara izy telo mianadahy. Nanomboka ny nihetsika. Dia eto koa dia isotra anareo influenceur rehetra eto Madagasikara. Zay nanampy. Isotra koa ny génération Z na X, mitohitohy moa le izy, zay napafana ny tolombahoaka. Ary ikapisaty no nanao finition isorana azy manokana. Tsy afaka misaraka fa isan'ny fototra amerenana ny sosialim-bahoaka ny toe-karena. Maika sy lahara-pahamena ho an'ny solombavambahoaka izany raha ny fanazavana. Tanjona apetraka ny anokafana ireo orinasa nakatona noho ny tsindry politika mba hiasan'ny malagasy. Tsy sintsony ihany koa ny ampihimamba ka azo antenaina ny fahalalan'ny rehetra ifaninana amin'ny famokarana anatiny ary isan'ny tolo-kevitra omenan'ny mpitondra izany hoy ny fanamafisana. Migaja politika rehetra fefa navototra. Ny nanao sesitanin'ny tenany tany ivelany fa misokatra Madagasikara amin'izao fotoana izao. Afaka miverina daholo nareo rehetra mandehana amin'ny ambasadinareo na tsy mana pasiporo nareo miverena ty Madagasikara ianareo. Dia ny orinasa nakatona no ny tsindry politika tsy maintsy ho sokafana daholo reo satria mampitombo ny mpiasa ary hiasa zahay solombavambahoaka. Ny lalàna rehetra tato, ny laniana tato ka tsy mifanandrify amin'ny etaetam-bahoaka dia ho vainay indre mandeha dia ho votenay mba hifanaraka amin'ny fitakiana aveny amin'ny vahoaka zany. Ny maraina teo moa no tontosany famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena teo aloha Tokely Justin sy ny filohan'ny anteny mera-pirenena vaovao sy teny Irandrena Soniaiko. Nilaza moa ny filohan'ny anteny mera-pirenena teo aloha nandritra ity fotoana ity fa mankato tanteraka ny fanapahan-kevitry ny maro anisany tenany. Izay nanamarika fa eo ampelantanan'ny olona mahafeny asany ity andram-panjakana ity satria miditra amin'ny fotoam-piasana fahatelo amin'ny mahasolom-bavambahoaka azy ny filohan'ny anteny mera-pirenena ankehitriny. Fa iroso tsy ho ela amin'ny fivoriana ara-potoana ny eo anivo ny anteny mera-pirenena amin'ny ity volana ity araky ny lalàna voalaza mifehiny ity androm-panjakana ity. Nanamafy ny filohan'ny anteny mera-pirenena androany fa isan'ireo tsy maintsy hodinina manokana ireo lalàna mavesatra manimba ny fiainan'ny vahoaka izay ny fanarahana tamin'ireo mpamatsy vola mahazatra. Ny antsipriany izay vaovao izay avetrany. Na misy ny vondrona iraisam-pirenena, na misy ny vondrona afrikanina, tanolonaki Madagasikara, Manankarena, na andranomasina na ambony, sy ambanin'ny tany, ary andranomamy.
Ny tsy fisiany mangarahara teo amin'ny lafiny fitantanana sy ny ampimamba no olana ka mahatonga antsika tsy tafavoaka tao anatin'ny taona maro. Mila iezaka isika ary dia anampy toska fotsiny izay misy eto antoerana ny fanampiana avy any ivelany, hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena raha naneho ny hevitra momba ny hevitry ny vondrona afrikanina ampiato any Madagasikara tsy ho isan'ireo mpikambana ao aminy. Tsy hoe tsika tsy manan-karena, itsika voatany zavatra ananany Dubai ananany Madagasikara, fa ny zavatra tsy ananany Madagasikara tsy ananany Dubai. Ka tiako tenenina io hoe tsy ny arenany tsy misy, fa fanovana rafitra no ilaina zao atonga atsika ho any amin'ny fahombiazana. Ka raha miova tanteraka ny rafitra mipetsaka ny atao hoe tena mangarahara tsara ny fitantanana, fatapoko, fatam-pirenena, dia mino aho fa tsy sarotra mampandrosa Madagasikara. Marina fa ao anatin'ny fiovana atsika zao betsaka ny orinasa zay tsy niasa teo, fa aza dinoina ty zavatra anankiray ty. Mino fa tsisy monopolisation ntsony eto Madagasikara, fa zava-dehibe ho atsika zay zavatra zay, fa zava-dehibe ho atsika malagasy. Dikan'izay zany ny fiarina ny fandraisana andraikitra dia hisokatra tanteraka ho an'ny rehetra, ary ny olona manatombona amin'izany décentralisation zany dia ny faritanin'ny Tananarivo. Satria naninona tahaka jerentsika fa any Japon dia ny olona manana tombony indrindra dia Tokyo, satria ny orinasa rehetra ao Tokyo, fa ny province tsisy orinasa dia mitady fanampiana avy any amin'ny central. Fa zay no tenenako hoe betsaka ny olona mamitaka ny vahoaka ny Antananarivo, fa ianareo afaka mamaky tsara fa zany Tokyo zany tsy mitady fanampiana fanjakana. Hiatrika fivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ity ireo solombavambahoaka atsoatsy raha ny fanazavana. Tsy maintsy hojerena amin'ny antsipriany ireo lalàna izay hita ho tsy mifanaraka amin'ny tombotsom-bahoaka sy mavesatra ny fiainan'ny malagasy izay nonaniana teo aloha, ho hiatrany ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Ny vahoaka malagasy aroa ary fitakim-bahoaka no mahatonga ny fiovana lehibe eto amin'ny firenena, ka tsy maintsy atao laharam-pahamehana ny masoa ny malagasy. Isika ny fanapahaky ny teti-bolam-panjakana zay natao teto dia tsy niala tamin'iny lettre de détention, ny condition rehetra napetraka tao zay tena kita tsy mety amin'ny vahoaka malagasy. Na ningay Andry Rajoelina aza niona tamin'ny FMI farany dia nilaza izy hoe tsy zaka ny vahoaka malagasy. Zay vao niaiky izy fa marina ny teninay mpanoratra. Ka eto zany alohan'ny handinihana ny teti-bolam-panjakana, raha ohatra ka tahina fa miara-miasa amintsika amin'ny Banque mondiale sy FMI sy ireo mpamatsy vola sasan'ireo, dia tokony hipetraka mazava tsara aloha hoe aleo dinihana ty fifanarana natao tamin'ny FMI sy Banque mondiale ty tamin'ny alalany lettre de détention izay mamatotra atsika nanomboka tamin'ny 2023 ka hatramin'ny 2027. Zay zavatra zay tena zava-dehibe mihitsy hoe aleo aloha hiverina hiresaka an'io zahay solombavambahoaka. Izahay koa eto fefa teneniko tamin'ny maly fanandray an'ny génération Z reo izahay, ary misy olo tena avy any amin'ny faritra ho raisinay indray. Nanamafetrany moa ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa ao anatin'ny famondronan-kery ary afaka ifampiresaka sy ifampidinika tsara ny samy solombavambahoaka na samy manana firea-kevitra ara-politika aza mba ahafahana manarina aingana ny fiainan'ny malagasy. Mbola manodidina hatrany izay vaovao izay dia fomba ny sehatra iraisam-pirenena ny mandefa fanambarana hoy ny antoko Alpha. Rehefa mazava ny drafitra entina mamahan'ny krisy dia tsy ho very toana avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny Madagasikara sy ny malagasy. Ny malagasy rahateo no tokony ampanelanelana fa tokony ifandamina mba ahafahana mivoaka amin'ny krisy ho hiatrany ny fanamafisana. Tonga teny anivony Kapisato Soanirana moa ity antoko ity. Nitondra ny sosokevitra mba ahafahana manavitra any Madagasikara aingana ao anatin'izao krizy izao. Ny antsipriany izay. Ny angovo ny fampianarana ary ny fialana amin'ny enina tsy amin'ny fitsapahan-kevim-bahoaka fa ny firosona amin'ny fifidianana lalam-pandrenana santionany amin'ireo sosokevitra nety ny antoko politika Alpha nomeny ny filoham-panjakana Androany. Ka ny antoko Alpha raha miresaka amin'ny filoham-panjakana dia miresaka izay mety ho mahasoa amin'ny vahoaka sy ny firenena amin'ny ankapobeny, satria
ny slogan atoko dia hoe ny vahoaka no mekasana. Inona ny zavatra mifampiresahana dia ny zavatra izay mety mba mahasoa an'ity firenena ity ka nitondrana iny anjara britilay tamin'ny hevitra maro samihafa. Voalohany amin'izany ny resaka enerzia. Vao resaka teo koa ny resaka fampianarana, vao resaka tao. Fa anisany mba nanometrahanay fanamariana manokana ny amin'ny hoe tokony rehefa tonga ny fotoam-pifidianana hifidy lalam-panorenana antsika dia mbahoaka ialana le référendum manahazatra fa hiditra any amin'ny élection constitutionnelle. Izay ny faniriany ny antoko. Fa io moa izay tapaky ny rehetrarehetra. Fa tsy nahasoa an'ity firenena ity ny fananterana référendum manisatra amin'izay oui sy non fotsiny ihany. Fa tokony tsika hizotra any amin'ny élection constitutionnelle. Ao ny mety hametraka ny azy ny ara-drazana, mety hametraka ny azy ny fédéraliste, mety misy ny tazona amin'ny endriny ankehitriny. Fa ny anay antoko alfa zao dia mieritreritra izay fa ny région autonome no heverina mpandrosa an'izao firenena. Ankoatra izay tsy mahagaga ho ny antoko ny fanehoan-kevitra ny sehatra iray isam-pirenena rehefa misy trangany zavatra toy izao anatina firenena iray, tsy tokony ho adino anefa hoy ny alfa fa etsy-bahoaka no nahatonga izao fitsimbadia ny tantara izao, mila mafisina ny fifandraisana sy ny fifandresen-dahatra ara-diplomatika ary rehefa mazava ny tanjona apetraka ivoahana amin'ny krisy dia manaiky antsika foana ny sehatra iray isam-pirenena. Dia tsy maintsy maneho ny heviny communauté internationale. Tsy maintsy miteny ny communauté internationale tahaka ny dokotera sy manaika rehefa miteny ianao hoe hihinana tambavy satria tsy eken'ny lalatsaina ny mpitsabo izany zavatra izany. Dia ohatr'izay ihany koa ny raram-pirenena amin'ny ankapobeny. Ka ozy io zany ny etsy-bahoaka no nitarika an'izao zavatra izao. Ka tsy tokony hagaga ny tontolo mpisehatra amin'ny tontolo ara-politika sy ny mpitata an'izany zavatra izany. Fa io resaka fifandresen-dahatra ara-diplomatika ny tokony atao dia misy fivoarana iarahantsika malala ny zava-nisy ao Afrika. Misy Afrika nandalo fotoana ohatra antsika izao fa tonga dia rehefa nifampiresaka tamin'ny iraisam-pirenena, rehefa mazava ny iraisam-pirenena ny planina ivoahana ao anatin'ny krizy tsy manary antsika izany izy. Izao ny antoko alfa dia mitaky nisian'le dinika alaolana. Zahay mihitsy ny tompon'izany teny izany hoe dinika alaolana. Fa izay itenenana azy tsy mampanino le dialogue national, la concertation, tsy olana izany. Fa itsika malagasy anaiky ifampiresaka tsy ho tereniny avy any ivelany. Anaiky ifampiresaka tsika, anaiky ny zavatra tsy mety tsika, avonina hitondra ny zavatra tsaratsara kokoa an'izao firenena izao. Mila hirosona ny dinika alaolana ary azo atao tsara izany amin'ny samy malagasy fa tsy voatery ilana panelanelana ho hiatran'ny fanazavana. Fa malona indrindra izao toetra raha misy eto Madagasikara izao dia namoaka teny mita sy fanambarana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Toy izao novakiny izay teny mita izay. Nanomboka tamin'ny faran'ny volana septambra taona 2024 ny sedra krizy ara-politika mahery vaika nitarika tamin'ny androm-panjakana i Madagasikara. Isan'izany hita izany tamin'ny fantsakitsahana verimberina ny lalam-pandrenana, ny famoritana mahery vaika ny etsy-bahoaka ary ny tsy fankatoavan'ny miaramila izay tsy mbola fahita hatramin'izay ny baiko mifanohitra amin'ny foto-kevitry ny Repoblika. Tena niteraka fa bangam-pahefana izay nekeny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC araka ny lalam-pandrenana 14 ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina tampoka nandeha tany ivelany. Teo anelanelany 12 septambra sy ny 12 oktobra 2024 nanao famoretana amin'ny tampiadina tamin'ny mpanao fihetsiketsehana sivily ny mpitandron'ny filaminana izay niteraka fahafatesana sy ratra maro. Manoloana izany fanarorotam-pahefana izany dia tsy nentina naraka ny baiko fitifirana ireo andian-tafika maromaro, anisan'izany ny Kapisatsonerana ka nitarika ny etsika tsy fankatoavan'ny miaramila mba hiarovana ny sivily. Ity toe-javatra ity voalaza mazava ao anatin'ny fanapahan-kevitry ny laharana 10 HCC tsipika Detroit tamin'ny 14 ny volana oktobra taona 2024 dia nitarika ny fampitsarana ny herisetra sy ny fiverenana ny fifehezana ny tafika mifanaraka amin'ny sata Repoblika.
Ny 12 oktobra 2024 no nandozan'ny filohan Rajoelina any Madagasikara tamin'ny alalan'ny fiaramanidina miaramila frantsay KZCN 135 izay niditra tsy nahazo alalana ara-diplomatika na drafitry ny sidina voamarina ka ny sidina tsy nahazo alalana ny abakabaka malagasy. Io fialana teto Madagasikara io izay tsy nampafantarina ny HCC na ny gouvernemanta dia fandozana ny fahefana foto-kevitra voatazo ny HCC mazava tsara amin'ny famakafakana ara-dalàna. Tsy nisy hetsika amin'ny tampiadiana ny tranga teny amin'ny lapam-panjakana tsy nanala ny filoha ny miaramila. Ny sakana von'olona no nataon'izy ireo ary niaro androm-panjakana. Ny dingana manaraina dia mifototra amin'ny andininy faharoa amby 20 ao amin'ny lalam-pandrenana manome fahefana ny HCC anambara ny fahabangany ny fiadidinan'ny Repoblika raha tokana ato na niala ny filoham-pirenena. Andininy faha-80 mandamina ny fanoloana ny filoha ary milaza fa ny HCC no mamaritra ny fomba tokony araina raha toka tsy azo ampiarina ny rafitra tsotra. Andininy faha-40 amzato sy ny faha-70 amzato mametraka ny HCC ho piaro ny lalam-pandrenana ary piantoka ny fampandehanan-draharaha ny androm-panjakana. Rehefa nifandray tamin'ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Andriamatoa Tendry Solonaiky ny HCC ny 12 oktobra teo nanamarika ny fahabangany ny fiadidin'ny Repoblika na abandon passif du pouvoir. Nanamarika ny fahabangany ny toeran'ny filohan'ny anteny miran-doholona nesorina tamin'ny 12 oktobra tamin'ny alalan'ny procès verbal parlementaire. Nilaza fa tsy mahavita ny asan'ny filoham-pirenena ny gouvernemanta. Nanendry ny colonel Mikael Randrianirina iandraikitra vonjomaika ny asan'ny filoham-pirenena eo ambanin'ny fiahin'ny HCC. Nitazomina ireo androm-panjakana voalaza lalam-pandrenana toy ny anteny miram-pirenena ny HCC sy ny sisa. Voarara ny fandravana na fanovana androm-panjakana mandritra ny teteza mita. Nanao fanambarana tany ivelany ny filoha Rajoelina momba ny fanafoanana ny anteny miram-pirenena nandinika ireto manaraka ireto. Ny lalam-pandrenana andalana fahatelo amzato izay mandrava ny fanafoanana rehetra raha tsy misy ny fampidiniana amin'ny Prime Ministre sy ny hevitra avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC. Tsy nisy sonihy niaraka amin'izany fanafoanana izany sy ny fanotana ara-dalàna atao amin'ny gazety ofisialy. Ny fitsipika milaza fa ny fahefana fitsarana dia tokony atao eto antoerana ka didy rehetra navoaka tany ivelany ny firenena dia foana avokoa. Noho izany tsy manan-kery io fanafoanana io ary ny anteny miram-pirenena dia afaka nivory ara-dalàna tamin'ny 12 oktobra taona 2022. Tamin'ny 12 oktobra 2022 ny anteny miram-pirenena dia nandray fanapahan-kevitra tamin'ny vato 17 amzato amin'ny 330 amzato momba ny fampitsarana ny asan'ny biro maharitra nanokatra lalana ho an'ny fanavaozana araky ny lalàna izay ao anatin'ny fepotona voatondro. Naneo ny fitohizan'ny fahefana ara-dalàna izay niasa tsara izao lalakizorana izao. Nanoro-tsoritra koa ny HCC fa ny fitantanan-draharaha, ny fitsarana ary ny sampan-draharaha-panjakana dia mijanona miasa ary manome antoka ny continuité de l'État. Ny filohan'ny refondation de la République de Madagascar, colonel Mikael Randrianirina dia iaina eo amin'ny hatrehan'ny HCC raha ny nambara. Ny fananganana gouvernemanta fangaro izay maro anisany civil, ny fahazahoana ny seni sy ny anitsina ny lisitry ny mpifidy alohany anatanterahana ny fifidianana rehetra. Ny anomanana ny dialogue national izay tokony ahitana antoko politika, fikambanana civil ary solotenan'ny faritra sy ireo tanora. Nanoro-tsoritra koa izy fa tsy isy fifidianana atao raha vita aloha ny fanamafisana ny fizotry ny fifidianana amin'ny lafiny ara-dalàna sy ara-pitaovana. Na dia nisy ny fanajanonana any Madagasikara izay nataony Union Africaine ny fahefam-panjakana amin'ny tanan'ny refondation de la République de Madagascar dia manamafy fa hiara-iasa amin'ny SADC, ny CAC ary ny ampiara-miasa ara-teknika sy ara-bola. Amin'ny faharoapolo ny volana oktobra 2024 dia andrasana ny mission conjointe izay iarahana amin'ny SADC sy ny Union Africaine izay atao eto Antananarivo mba ahafahany fiverenana aingana amin'ny lôny araka ny ordre constitutionnel. Ny fizotry ny raharaha mitranga ankehitriny dia fisehony fiovana rafitra ara-dalàna fa mifanohitra amin'izany famerenana amin'ny lôny ara-dalàna ny fitohizan'ny Repoblika araka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana fehezin-dalàna ambony ny HCC tanteraka.
Ny tafika dia tsy nakafahefana politika fa asa nataony dia ny fiarovana ny sivily sy manome antoka ny fiadanam-panjakana. Ny teteza mita ankehitriny dia miorina amin'ny fototra ara-dalàna tsy azo iadinkevitra, ny fanarahamaso ara-pitsarana maharitra ary ny finiavana anaja ny mangarahara eo amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Famintinana, tsy misy coup d'état natao teto Madagasikara. Ny tsy fisian'ny filoha dia voamarina ara-dalàna ary navoaka ny HCC manendry ny filoha ampanatanteraka ho an'ny fotoana voafetra ary ny sampandraram-panjakana dia mbola miasa raha ny fanazavana hatrany. Ny tanjona tokana dia ny amerenana ny fahamarinan'ny toeran'ny fitondrana eto Madagasikara, ny mahara-dalàna azy ary ny fitokisan'ny olom-pirenena sy ny mpiara-miombonantoka ara-bola. Manasony ity fanambarana ity moa ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana. Fa tsy adihevitra tokony hipetraka eto amin'ny tany sy ny firenetsika ny hoe ara-dalàna na tsy ny lalakizorany Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ireo mpahay lalàna mivondrona ao anatin'ny fikambanana Zosy Andraikitra. Fitakimbahoaka no nisy teto ka ara-dalàna ary manara-dalàna rehefa ny vahoaka no mitaky izany ho fanovana rafitra raha ny fanamafisana hatrany. Ny antsipriany izay vaovao izay. Mazava ny antony etsika fitakimbahoaka teto dia ny fanovana ny rafitra misy ara-draniny ny filazan'ny filoham-panjakana izay ianao fianianana rampitso any amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenany, ny amin'ny fitsipahana ny tsirosoana amin'ny fifidianana afaka 80 andro hoy ireo mpahay lalàna ao anivon'ny Zosy Andraikitra. Ara-draniny satria zava-poana ny etsika fitakina rehetra raha toka mbola ireo rafitra nisy teo ihany no irosoana amin'ny filazana fa ho fanavaozana sy fanariana-pirenena. Tadio fa ny lalam-panorenana dia manome pouvoir, zany hoe manome fahefana feno ho an'ny vahoaka, ary ny principe fondamental ny lalam-panorenana dia ny légitimité populaire prime sur la légalité administrative. Zany hoe rehefa ny vahoaka no mitaky sy mitroatra satria mahatsapa izy fa tsy nety dia efa tsy sateka sady ny ilay lalam-panorenana tamin'ny voahitsakitsaka amin'ny resaka rafitra miandany sy mitanila reny. Ka rehefa hitaky ny fanovana le rafitra ve ny vahoaka dia asiana resabe hoe legala sa tsy legala, dia zay eto dia mamaly amin'ny mampahay lalàna anay fa hoe tafiditra ao anatin'ny légitimité tsika satria misy jurisprudence na frantsay na afrikana zay efa nampiasain'ny firenena maro tany Afrika ohatra, dia manamarina ny interprétation zay dia manome légitimité an'le fanapa-kevitry ny conseil ny président ny conseil amin'ny hoe tsy vita ao anatin'ny 80 andro fa mila amboarina ny rafitra, mila atao mahaleo tena ny rafitra satria ny antony dia zao ny interprétation ny jurisprudence io dia hoe la réforme institutionnelle n'est pas un acte anticonstitutionnel si elle vise à restaurer la légalité constitutionnelle, mais surtout à protéger la souveraineté nationale contre la corruption. Sy ny zavatra maro zay manitsaka ny lalam-panorenana. Dia zay ny zavatra misy eto Madagasikara satria tsy atokisan'ny vahoaka intsony le rafitra. Io nefa rafitra napikaikaika tsy natonga ny firenentsika ohatran'izao. Dia manana alalana tsara mihitsy le olona napetraky ny ACC izay hitondra ny transition fa ihany koa légitime zay fanapa-kevitra zay ka tsy afaka nilazana hoe miditra any amin'ny tsy ara-dalàna ny firenena malagasy raha toka manatanteraka an'izay manoloana ny firosonina amin'ny réforme institutionnelle dia nanamafy ireto mpahay lalàna ireto fa tokony ho maleo tena tanteraka ny rafitra anao izany. Misy ireo mpahay lalàna tsy miankina ary azo ny firaisamonim-pirenena raha fetiny izany, tsy tokony apetraka amin'ny solombavam-bahoaka ihany koa satria manana firehana politika izy ireo hoy ny fanamafisana. Ataovy indépendant, ataovy organe mahaleo tena ny io réforme institutionnelle io ho tombontsoa ny vahoaka malagasy, ho tombontsoa ny tolona sy no nitakiany tanora. Ny antony manko dia zao raha rattachena amin'ny justice io dia mitovy ihany tokony hoe tsy mangataka 80 andro raha rattachena amin'ny justice satria mbola miankina amin'ny gouvernement zany na miankina amin'ny ministère anankiray ilay hikirakira le fanovana le rafitra. Tena tsy mety fa mifanipaka be amin'le esprit nitondrana le tolona tany am-boalohany. Ataovy organe
mahaleo tena io réforme institutionnelle io tena mbola miantso ary miantsoantso izahay a azakambana ministère ny fitsarana io tompoko hitantsika ny olana teo a makasika ministère fitsarana sy ny olana mety mbola misy amin'izao ka tsy mety fataovy mahaleo tena ary a tsy mbola voatsika rery nanao zany réforme institutionnelle zany marina aloha fa mety ny esprit an'zareo tao anaty leo akinina atambatra fitsarana satria tsy maintsy olona mahay lalàna no manana andraikitra goavy no anaty lio satria lalàna noentina amin'ny firenena lalàna noentina amin'ny feny administration fa patsihivana fa misy ny juriste indépendant zany hoe ny mpahay lalàna tsy miankina tsy mety zany raha mpiasa mpanjakana na fonctionnaire hoetsika na olona manana tombony am'le lalàna ho foronina sy ho avaozina no mbola mamola vola sy manampy amin'ny fanampiana le fanamboarana le rafitra satria misy tsy mazava tsy mitondra tsy misy le transparence amin'izay a tsy misy le zavatra ny edivantsika raha maleo tena io rafitra io dia azo atao tsara ny manara-maso ny fampandehanandra raha-mpanjakana izay isan'ny mampikaikaika ny maro tokony atao ho lahara-pameana trandry ny tombontsom-bahoaka fa tsy tombontsoan'olo mihitsy betsaka koa ny vahoaka malagasy mitaraina amin'ny ny administration misy eto zay tokony anompo vahoaka tokony amerina ny vahoaka ny tamberina andraikitra fa tsy tonga zany satria misy lalàna mety ampy misy lalàna tokony foanana misy tokony avaozina de zany rehetrarehetra zany a ilana le organe io daholy aleo tena afahana misurveiller sa miassiste tsy haiko zay fomba ilazantsika anazy fa mba ho tombontsoa amin'ny firenena tsisy tsony le hoe vahoaka malagasy milahatra ela be a na samy mitovy zao de zay mandovola ny vita aloha ny dossier ny fitarainana ny momba ny fitsarana mety mba tokony hena de mefoana zay ny tanjotsika ho tombontsoa atsika saramba be vahoaka ho an'ny vahoaka malagasy tsy tokony ho ady hevitra apetraka araka zany ny hoe maara-dalàna na tsy ny firenentsika sy ny firosoan'ny filoam-panjakana amin'ny fianiana ny rampitso ho iatrany ireto mpahilalana ireto ny vahoaka no mitaky izany fanovana rafitra izany koa tsy tokony atao ankamehana sy maimaika mba hifanaraka amin'ny tolona izay nataony zavamisy sy irosona hoy ny fanamafisany maneo ny fomba fijeriny ary nanolotra sosikevitra ivoana amin'ny krizy ny firaisamon'ny pirenena mbola azo atao izy ireo ny fivoana amin'izao krizy izao amin'ny fomba milamina aradrariny ary arovana manoloana ny fiarah-miasa sy ny fifandraisana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ndao rahantsika ny tady-baovao ny Ando Miaratina sy Mathieu Princy makasika izany manay ary manaitra amin'ny mety vokadra tsara moraly ara-tsosialy ary ara-toekarena teraky ny fametrahana ireo rafitra sy fitsipika hitondrana ny tetezamita nanomboka ny 17 oktobra 2024 nefa tsy mbola nisy fifamidinena matotra tamin'ireo mpiantsehatra rehetra indrindra ny tanora ny firaisamon'ny pirenena ary ny sandika ny firaisamon'ny pirenena raha ny fanambarana natao izy ireo napatsahivon'izy ireo fa ny mpitandro ny filaminana dia tokony anara-dalàna trany ary anajaniraka fototra no omena azy ireo ao anatin'ny fanjakana republikanina miaro ny vahoaka sy miantoka ny filaminam-bahoaka fotoan'izao isoroana ny fiverenan'ny krizy lava reny ananganana indray ny Madagasikara amin'ny fomba vaovao sy tompona andraikitra manana didy ara-moraly sy ara-politika ny rehetra iara-misala sy mandray andraikitra mba tonga ny tolona tsy ho verimaina hoy ny fanamafisana nanao antso izy ireo amin'ny sy ny fifamidinena iombonana andraisan'ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena anjara mba hamaritana ny tanjona sy ny raha-mpamena stratejika amin'ny tetezamita ho amin'ny fanavoazam-pirenena anisan'ny sosikevitra napetraka ny fanendrina praiministra sivily izay tsy afaka hirotsaka ho fidina amin'ny fifitianana manaraka eo ihany koa ny fanamboarana tondrozotra na feu de route tamin'ny tetezamita ho amin'ny fanavoazam-pirenena miorina amin'ny fotokevitra momba ny fahitsiana ny andraikitra iombonana ary ny fandraisana anjara ny rehetra ary indrindra ny fametrahana rafitra fanaraha-maso sy fanaovana tombanezaka anatin'ny mangarahara sy fanatanterana tamberina andraikitra ankilan'izay manao antso avo ny mpiara-miombona antoka iraisampirenena rehetra ny firaisamon'ny pirenena mba hanao amboniny ny fanajana sy fiarovana ny zon'olombelona mba tsy handrava ny fiara-miasa Madagasikara fa hijery hatrany ny tombontsoa ambony vahoaka malagasy eo anoloany ny toetra raha
vao eo anivo ny fitsarana kosa indray dia anjaka ny kolikoly ny fitsarana eto Madagasikara hoy ny fianakaviany ireo manana avana mifonja eny Antanimora. Maro loatra ireo nogadraina tsy aradrarina ary ny fitsarana dia mitanila any amin'izay manambola atrany. Ny fonja nefa miafeno ka mila itadiavana vaolana maika hoy ihany ireo olona manana avana voatazona eny Antanimora. Narisiskarazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay. Velotarainy ireo olona manana avana voafonja fa tsy aradrariny ary mitanila tanteraka makany amin'ny kolikoly ny fitsarana malagasy ankoatra ny fampidirana ponja tsy aradrariny dia hita ihany koa fa efa tena feno ny fonja ka mijaly ireo voafonja satria efa tery ny toerana. Mivady ny zokinay vao endrikendrika dia migadra 3 taona. Mivady ny zokinay migadra 2 taona. Dia zao izy zao efa navita 3 taona sy tapany dia hoe mba mangataka izay amina rezay tompona andraikitra mba jereo manokana ny sivila tompoko fa tena mijaly izay aty Antanimora surtout dia rehefa tena hoe efa tera efa sahirana surtout fa zokinay zao misy aretina asthmatique ka rehefa mihetsika aretiny io efa hoe efa faty sisa mianena aty Antanimora nefa ny ray aman-dreny antitra za toka tena za no mandeha mitsipika ny zareo aty mamangy isanandro tsisy asa efa ty foana isanandro efa lafatra mitany sy trano dia nako dia mangataka izay mba jereo manokana ny zokinay ny vadiny any aty Antanimora surtout fa betsaka ny olona vao endrikendrika amin'ny zavatra tsisy dika ny tompoko zany mba fangatahako ho ana rezay tompona andraikitra tsy haiko izay ira maheno ana any fa tena hoe mangataka fa tena sahirana ray tompoko fa raha iandry amin'izany amin'ny 2027 zany tsy fantatra hoe ira ny veloleo na dadanay tika mamanay mafy tsy fantatra trony dia mba mangataka fa jereo manokana izay aty Antanimora fa tena mafy ny mandroanay aty fa izay zany ny fangatahako avy aty aminahy. Ireo olona tena nanao asa ratsy no tokony hogadraina fa tsy ireo olona hiara ny tondromolotra sy kolikoly ataon'ireo mpizara ho hiatran ny fanazavana. Mba tena mangataka reto mba aoka mba tena le olona tena nanao le zavatra ny tokony hogadraina fa tsy resaka tondroka zany ny gadrain'le olona dia tena mampalahelo zany le olona tompoko. Fa tena tokony mba tena tsy na fitsarana fahamarinana le izy tompoko fa tena ohatran'ny resaka tondroka olona manambady amanjanaka ve dia ahoana ny anolanany. Tena ohatrany hoe vao vidy vola zany le fitsarana eto Madagasikara rehetrarehetra mihitsy. Maro ireo mpisoloky, mpangalatra sy mpanao asa ratsy hafa amin'izao fotoana saingy tsy mety tratra fa ireo olona tsy mahalala na inona trany no voasaringotra sy migadra ary ambonin'izay dia mitarazoga be ny fombafomba mpitsarana toy ny famotorana, ny fiakarana fitsarana, ny famoahana ny didim-pitsarana ka mampirongatra ny kolikoly. Ny gendarme maviany moa izany dia ferina eto dia mandeha tany amin'ny ateteo foa dia nazosiny tany amin'ny diritio tany amin'ny ateto famotorana dia navarina ny tany amin'ny apoza vozo maika dia nahazo 3 herinandro avy eo nandefa tamin'ny ateteo foa dia mbola hoe ivoaka didy nefa le didy hatreto dia sy fantatra ny navina ka eto zany zay dia mangataka vazara raha iny miteraka azy miteny eto dia mba mangataka anareo fitondram-panjakana mba hizahanzany satria dia toerana misy sary dia toerana lavitra any amin'ny fatrosofy any dia eto zany tena sena nalehanina hoaniko tsisy zaty mba izay tsy misy avaratra eto Antananarivo eto ka dia mangataka aminareo izay manandrify an'izany mba hizahakaiky an'izany zany sy mahazo an'le olona zany satria teo amin'ny ateteo foa le ampitory dia namofotra an'le nanitona le fitorina ka eto zany dia mametraka aminareo izay hitandrify izany anareo manandrify an'izany fitsarana zany mba hamoaka le didy ary mbagatahana koa mba ho tahaka ny fiarahamonina izay misy aminay hoe raha manitona le fitorina fanamena helo fa le mpitory dia tokony mba avoaka izy. Isan'ireo olana fototra mila vahana faran'izay aingana ireo fitakiana ireo hoy ny fianakavian'ireo gadra ary anaovan'izy ireo antso ao anatin'izao fanovandravitra eto amin'ny firenena izao. Mbola mifandraika amin'izay resaka tontolon'ny fitsarana izay dia tsy maintsy misy ny fanamarinana ataon'ny fampanoavana ary misy didim-pitsarana mandidy ny famoahana ny voafonja na ordre de mise en liberté hoy ny fanambaran'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara. Manameloka ny famoahana voafonja amin'ny fomba tsy ara-dalàna arak'izany izy ireo ary miantso ny tompon'andraikitra ambony mahefa amerina ny tena fanaran-dalàna mikasika ny fandrarana ny fonja manerana ny nosy ny antsipriana izay. Misy ireo fepetra afana mamoaka voafonja araka ny fehizan-dalàna momba ny paikady eloko hoy ny SMM, syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara.
misafito izy ireo dia ny fataperany isazy fahazona fafana vonjomaiky fafana noho ny tsy fisiany vesatra taorian'ny famotorana fafana noho ny fisalasalana na afaka madiodio fahazona sazy miantony fahazona sazy lamanty fotsiny ary fahazona famotsorakeloka tsy maintsy misy ihany koa fanamarina ataon'ny fampanoavana ary misy ny didim-pitsarana mandidy ny famoana ny voafonja na ordre de mise en liberté mialoha ny amoana voafonja raha ny fanamafisana raha tsy misy didina taratasy ara-dalàna ny fivoana voafonja iray na maromaro dia verina ho lositra ka ny mpandra raha ny fonja tompona andraikitra dia misazy sazy antranomaizina hatramin'ny 5 taona miampy fampiatona amin'ny asa araka ny andininy fa 1.700 sy 2.700 ao amin'ny fehizan-dalana famaizana ho izy ireo manamafy ny SMM fa raha tena mikatsaka ny tanotan-dalàna sy ny fanovana rafitra dia ny lalàna ihany no mbaiko nanamarika ny syndicat ao anatiny ity fanambarana ity fa tsy nisy baiko na fanapa-kevitra avy amin'ny mpitsara no namoany ireo voafonja tsy ara-dalàna ireo miantso ny tompony andraikitra ambony mahefa araka izany izy ireo amerina ny tena fanaran-dalàna mikasika ny fandrarana ny fonja manerana ny nosy fa tsy misy fiantraikany amin'ny fivezivezen'ireo fianakaviana manana olana amin'ireo fonja ny fitokonana ataon'ireo mpandrarany fonja raha ny fanazavana nomen'izy ireo androany nanamarika ny syndicat-ny mpandrarany fonja fa tsy manana fahefanana amoaka gadra izy ireo raha tsy misy ny taratasy mazava avy amin'ny fitsarana na ny ministera narisisikaraha-zavy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriana izay tsy manana fahefana amoaka olona amin'ny fonja ny mpandrarahany fonja raha tsy misy taratasy mazava avy amin'ny ministera ho ny syndicat ireo mpandrarahany fonja androany rafitra eo ambany fivezan'ny ministera ny fitsarana ny fandrarana ny fonja tsy nisy ary tsy isy famoahana olona tsy misy taratasy avy amin'ny fonja raha ny fanazavana izy ireo eo makasika le resaka mandeha ihany koa ny fivoahan'ireo fonja ara-politika na hoe mpanao politika ny fonjaina dia tsara itondrasany fanazavana fa ny mpandrarahany fonja na ny fandrarahany fonja dia tsy manana fahefana velively mamoaka olo anatin'ny fonja raha tsy misy taratasy mazava tsara zany hoe tsy zahay na hoe inisiativy manokana na tonga andehan'olona ireny mivoaka ny fonja fa ny taratasy avy any ambony rafitra mahita angamba ny décret avy amin'ny présidence izy ZP misy manao izy reny taratasy reny izay ny exécutif fotsiny satria aza dino fa ny fandrarahana fonja dia rafitra iray ambany fiadidiny fahefana fanatanteraka satria fihezy ministera izay efa misy taratasy mazava tsara avoakany any ambony amin'ny famoahana olona voafonja dia tsy maintsy manatanteraka izy tsy misy fiantraikany amin'ny fitsidiana sy ny fivezivezeny eo amin'ny fonja ho hiatrany syndicat ny fitokonana atao ny mpandrarahany fonja akoatra izay dia fantatra fa tsy natao hitsenana ny gadra politika ny fonjany Maputo fa atao trano fitehirizana ny sakafon'ireo voafonja fotoana zao fa mizotra mipilamenina araka ny tokony azy ny fiainan'ireo voafonja andavanandro enina ireo adidy zay ataon'ny fianakaviana fanangina sy fanaterana sakafo tsara marina moa fa tsy fandraika mihitsy amin'ny fiainan'ny voafonja mihitsy ny grevy zay ataonay fa ny fiainan'ny voafonja dia mandeha amin'ny andavanandro araka tokony izy izay ratsika mahita ny voafonja zay faharoa manaraka an'izay makasika n'ilay Maputo izay rapisy resaka amin'ny vaovao sy ny tagosotasirasera misy ny fiheveranay syndicat hoe hitsenana ireo gadra politika zay tonga eo ilay izy fa ny amin'ny fijery staff kosa dia tsy izany velively fa natao stockage sakafon-dreo voafonja ny Maputo amin'izay fotoana zao ary ratsy mahita izy amin'izao mbola mitony fitokonana ho hiatrany fanazavana ary tsy hajanona ny fitakiana raha tsy azo ny sekretera mpanjakana miandraikitra ny fandrarana ny fonja lafim-bavao afatanteraka kosa ny ravina androany ny disadisa nisy teo amin'ny colonel Charles Randriana Soavina sy ny généraly Lilson de René de Roland
efa ela no nahitany colonel Charles ireo lesoky ny fitondrana teo aloha ka izy ka izay no nampiala azy ny tena kosa izao vao tonga saina hoy ny generaly Lilson ny antsipriany izay vaovao izay ary olona nandala ny fahamarinana ny colonel Charles Randrianasoavina hoy ny generaly Lilson René de Roland ny ravina ny disadisany izy teo amin'izy mirahalahy nambara ny generaly Lilson fa efa ela i colonel Charles Randrianasoavina no nahita ny lesoko ny fitondrana teo aloha ary noho izy olona mahitsy sy tia manaraka ny lalàna no antony alany atao amin'ny tetezamita atao amin'ny taona 2024 dia miantso anazy ary nangataka fionana tanana satria maha promotion raika rahalahy dia noraisiny tany an-tranony no maleriva miaraka tamin'ireo promotion raika taminay la 19 ny fampiresaka naharitra zahay ny fampidinika sy mijery ny teboka rehetrarehetra zay nisy ny olana teo amiko sy colonel Charles zao zany dia zava-dory ny resaka milamina ny resaka rehetrarehetra ary eto zany zah témoin hoe naninona ma colonel Charles tamin'ny transition regny miala ao amin'ny tetezamity tsotra ny telemena zay Charles zany olo mahitsy izy ary izy rehefa misy zavatra tsy tiana dia tsy tiana statut-ny force d'intervention spéciale fisy no niantombohany fifamalimby tao Ambohitsirohitra takiny isan'andro hoe aiza ny base légale an'ity fisy ty fa ty raha tsisy base légale za tsy asa amity zay zany natonga izy niala fa tsy misy zavatra hafa ary efa nyteneniny nomaly efa tsapako efa ela ozy izy mitoetra n'ireo mpitondra voanesorinareo vao tsy ela io zany hoe izy zany efa natsapa efa ela fa tsy mety ireo olona reo fa zahay moa zany nanana faharetana dia zao vao taty afara vao nitovy hevitra kamiko no mafisin'ity farany fa efa niravina ny disadisa teo amin'ny rototo androany ary mbola isy ny fampafantarana izany amin'ny fomba ofisialy tontolo ny fitaterana anabakabaka niala amin'ny toerana mahatale generaly azy ny kompani fitaterana anabakabaka malagasy nomaly no nisiny ity fametram-pialana ity taorin'ny fangatany vondrony piasa eo amin'ny lafiny teknika ny fametram-pialana raha ny fanazavana atrany banga arak'izany ny toerana mahatale generaly ka ny fitantanana foibe no isana ny fampandehanan-draharaha taorin'ny izao fametram-pialana izao mandra-piandry ny fanapahan-kevitra ho raisy ny filakevim-pitantanana fanadiadiana mahakasika izany tsy mahavita manatanteraka ny asa nampandraiketina azy kanefa mandraika raha mafeno sady miopampana ankoatra ireo tombotsoa maro kanefa tsy mitondra vokatra ho an'ny orinasa no antony goavana nangatany ireo vondrony piasa ny Madagascar Airlines ny fametram-pialana etale generaly nomaly hatramin'izao ireo piasa mbola tsy misy afa-tsy sidina anatiny ihany no taony Madagascar Airlines raha ny famerenana ny sidina lavitra sy anatiny no nokasaina ho atao raha ny business plan napetraka dia ao anatiny andraikiny ny famerenana sidina lavitra ezaka long courrier zotra régionaly réseau régional ary ny sidina anatiny vol domestique hatramin'ny anio dia tsy nisy afa-tsy sidina anatiny ihany no ataon'ny orinasa na dia eo azy izany tsy fanatanterahana ny andraikitra ataony izany dia mandray ny karamany feno foana ihany izy izay tena miopapana ary ambonin'izay ireo consultant vahiny maro dia maro izay manampy azy amin'izany izay mazava ho azy fa andoavany orinasa vola avokoa miampy ny avantage ihany koa nefa tsy mitondra vokatra mivaingana ho an'ny orinasa nanome 27 izany hoe hatramin'ny rampitsoa ny piasan'ny Madagascar Airlines ialany ny tale generaliny kanefa tsy niandry izany ity farany fa nametra-pialana omaly ihany ny kiasany andany anaraka ny toromarika omeny talohan'ny niraisany ity fanapahan-kevitra ity ny vondrony piasa naneo ny aiai ny lalina momba ny hoavin'ny orinasa izay mbola marefo arabola kosa i Thierry de Bayol atao anatiny afatra ho an'ny piasa nataony nolazainy fa noho ny tsy fifampitokisana misy ao anatin'ny orinasa no antony ka masarotra ny fanatanterana ny fitohizan'ny asa no antony andraisan'ny fanapahan-kevitra io nilaza mo ireo piasa fa tsy tokony ho izy irery ihany no miala fa manaraka azy ihany koa ireo vahiny mpanolotsaina rehetra izay mpiara-miasa taminy tao amin'ity kompania malagasy ity
tsy manana tale jeneraly intsony araka izany ny kompani mpitanterana Madagascar Airlines nanomboka omaly ka ny komity mpanatanteraka no miaraka mitantana mandraikitra ny fampandehanan-draharaha eo ampiandrasana izay fanapa-kevitra ny filan-kevim-pitantanana. Ratsaivina nanomboka ny taona 2022 no nitantana ity kompani mpitanterana nabakabaka malagasy ity Thierry de Bayol ary no avaozina ny volana aogositra lasa teo izany saingy izao nametra pelan'izao ny tenany. Nandritra ny 20 volana ny tantanany nilaza ny tele jeneraly nametra pialana fanandroso ny orinasa ny tombo 900 ny faiza mitondra-pandeha niakatra 900 ny fatombana ny sidina ary nantenaina ny fiverenana amin'ny famirina toerana rabola amin'ny farany taona. Vaovao makasika ny tontolon'ny asa eto Madagasikara kosa manoloana ny fitombony tsy fananana asa sy ny tsy fanajana ny zony mpiasa eto Madagasikara dia nanao fanambarana androany ny syndicat autonome des inspecteurs de travail fa tsy isy fampandrosoana maharitra raha tsy misy ny fitoniana ara-sosialy sy fanajana lalàna feny asa hoy ny fanambarana nataon'izy ireo. Noho izany dia mitaky ny fametrahana ministera manokana misahana ny asa sy ny fampiroboroboana ny fampiasana izy ity syndicat ity ho fanavoazana tanteraka ny rafitra efa misy raha ny fanazavana atrany ny antsipriana izay. Miamafatra ny olana amin'ny tsy fananana asa, ny fahasarotana azahoana asa ary ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny lafin'ny zony mpiasa sy ny sehatra ny fandraharana ho ny syndicat autonome des inspecteurs de travail tarihan'ny Rojo Mampionina Ravelo Mahatratra mikasika ny toe-draharaha ara-sosialy sy ara-toekarena misy eto Madagasikara indrindra eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana. Mampatsiahy ity syndicat ity fandraikitra lehibe ny inspecteur de travail ny mifantoka amin'ny fanajana lalàna amin'ny feny asa sy ny fampiroboroboana ny asa ho an'ny rehetra satria fototra iray ankina ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy izany. Tsy azo ialana ny fampiarana tanteraka ny politika pirenena momba ny asa. Tsy isy fampandrosoana maharitra sy mirindra raha tsy misy fitoniana ara-sosialy amin'ny sehatry ny asa. Raha nambaran'izy ireo hatrany ilaina ny fanajana tanteraka ny fenitra iraisam-pirenena momba ny asa, ny zony mpiasa, ny fehezan-dalàna momba ny asa sy ny fiantohana ara-sosialy. Noho izany mitaky fanavaozana tanteraka ny rafitra efa lany andro ny SAIT amin'ny fametrahana ny ministera misahana manokana ny asa sy ny fampiroboroboana ny fampananana asa no mafisiny filohan'ny syndicat fa tsy isy fampandrosoana tena maharitra eto amin'ny firenena raha mbola atao tsinitsinina ny zony mpiasa sy ny sehatra miteraka asa. Fa mitaky ny fampidirana azy ireo ho mpiasam-panjakana tsy misy fizarazarana ireo tanora nivoaka tao amin'ny sekoly ambony mampiofana mpampianatra na ny CRINFP manohana ary mitaky ny fiovana rafitra takin'ireo mpanabe sy ny mpampianatra ankehitriny ho fampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara ireto tanora ireto. Ny antsipria ambao avy hatrany. Marary ireo tanora maro nivoaka tao amin'ny CRINFP andiany araka amin'ny 20 sy 13 ny tsy mbola natafiditra azy ireo mpiasa-panjakana hatramin'izao na dia efa nankatoavina aza ny momba izany raha ny fanambarana. Ela ny jaliana sy ny aretan'izy ireo ka rary ny raha isitraka ny zofeno amin'izao fotoan'izao ny fanamafisana. Takin'izy ireo araka izany famodirana azy ireo mpiasa-panjakana tsy misy fizarazarana. Manohana ny fitakiana izay mitaky fanovana rafitra izahay. Fa efatra mangataka recrutement hangana ary tsy misy fizarazarana na vaga izahay. Ao koa namanay izay niara-nijaly taminay nandritra izany fotoana lava sy ela izany izay tsy tafiditra anatin'ny listra mba ampidirana azy ireo tsy misy fepetra ao anatin'ny listra. Ary teny efa miandry anay ny ray aman-dren'ny mpianatra efa manentana anay ahoana ihany nareo reto efa matonana izay no antoteny izay tompoko tena ny antotena nanomboka tamin'ny 2021 izay nanomboanay. Normalement zany tokony hoe misy tohana zany ny fiofanana tahaka izao kanefa dia tena ny antoteny izay tompoko tsy inaditra izay tsy nanao mafy loha hoe nandeha ny grefy fa tena ny antotena kanefa rehefa vita ny fiofanana dia izao mbola mijaly izay ao ny boka trosa ao ary ireo efa nodimandry tsy mba nandray an'izany valikasasarana izany akory. Raha oharina amin'ireo zandarma polisy koa dia tokony zahay isitraka ny inty izy frais de formation kanefa efa namafisina namana teo fa tsy nisy zany ka amafisinay izany fa zahay mpampianatra dia vita fiofanana ara-dalàna
ary koa mangataka zay satria be da be le sekoly vita nefa mipampianatra qualifié tsy recruté dia noho zany zany mila atao mifandrindra zany etsy andanin'izay namaky bantselana ny erisetra ny fanarona tampahefana ary ny raha matahory ataon'ny tompona andraikitra miandraikitra ny fonenan'ny mpianatra malagasy roa avocation sy arago frantsa ny vondrin'ny mpianatra ny antoerana mitaky amin'ny mpitondra fanjakana malagasy vaovao izy ireo mba hanaisitro amin'ny toerany tompona andraikitra io izay ambaran'izy ireo fa tsy mitsinjo ny mpianatra nanome sosikevitra ireo mpianatra ny ametrana tompona andraikitra mametraka olona raha-mpamehana ny mpianatra indrindra isiny ny mangarahara mangataka izay ny fanesorana ireo mpitatana n'ireo foyer anankiroa izay foyer arago sy foyer casson noho ny fanarotam-pahefana ataon'izy ireo ao anatin'izany fanarotam-pahefana izany a ny fanampenam-bava n'ireo mpianatra ny menace de expulsion isan-karazany atao amin'ireo mpianatra ary ihany koa ny herisetra sy fanararotana atao amin'ny ireo mpianatra noho izany a dia mangataka izahay ny fanesorana n'ireo mpitatana tsisy atakandro arak'izany hevitra rehetra izany dia manao an'izao fangatahana izao izahay sosikevitra ny anisina ny direction collégiale concerté eo anivin'ireo akan'ireo foyer universitaire malagasy ireo ary ihany koa fiovandrafitra sy fanovan-drafitra ny tedavina ahafahana mandroso sy ahafahana ihany koa mijery an'ireo ankizy sy ireo mpianatra izay ao anatin'ny tebiteby amin'izao fotoana izao maisin'ny fitarana mangarahara dia mangataka izay collectif FUM mba tokony andraikitra hitsinjon'ny mpianatra ny atao eo fa tsy tokony andraikitra manao ny raha matahory mba tokony andraikitra hikarakara ny toeram-ponenan'ny mpianatra fa tsy tokony andraikitra hikarakara ny toerany samirery vaovao avy any amin'ny faritra Orombe ao anatin'ny ao amin'ny commune Ilakaka kosa dia nanao etsika fanairana mitaky ny anajana sy amoana ny tena safidim-bahoaka marina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo ny mponina ao amin'ny commune Andohany Ilakaka tsy mila PDS izy ireo raha ny fanamafisana sy ny antsoantso izay natao miantso ny firaisan-kinany samy ben'ny tanàna kosa ny vondron'ireo ben'ny tanàna ao amin'ny faritra Orombe anamafy ny tolona ankehitriny isiny tena fampandroso ny antsipriam-baovao voaitsakitsaka tanteraka ny safidim-bahoaka tao Andohany Ilakaka tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo noho ny fisian'ny kajikajy politika sy ny fanodikodinana ny tena safidim-bahoaka nolanina ny candidat mpanjakana Irmary kanefa resy ny candidat tsy miankana tamin'ny elanelam-bato 770 tamin'ny fifidianana miakatra ny anivon'ny fitsarana ny raharaha kanefa tsy mahazo rariny hatramin'izao ny ben'ny tanàna raha ny irina lany bahoaka fotoana izao hitakinany zo ireo mponina ka nanovan'izy ireo etsika fanairana ny ben'ny tanàna lany bahoaka tamin'ny sanjato ambony dia ambony izay nytoananay tsy miankina dia mbola hatramin'izao mbola tsy mahazo naro fa miaka midina any foana tsy mahazo ny valiny tonga amin'ny fotoana to mila mpitondra zahay eto Andohany Ilakaka ka ndraiky izay fokon'olona folo tena vitsivitsy foko 20 ngepa dia misolo tena 20 zay manaritra eto fanairana ihany zao fa mitaky ny raha resisy tompo satria mafy loatra tena mafy loatra zany tsisy pitariky zany ka ankehitriny dia manainga atsika rehetra mpitondra ambony ao avao azao safidinay zay ihany ny mahatonga tsy lamena tamin'ny tany sy firenena tsy mila PDS ny mponina ao Andohany Ilakaka ary mitaky fandraisana andraikitra faran'izay aingana manoloana ny zava-misy ao an-toerana noho izy ireo mila fampandrosoana zahay eto Andohany Ilakaka tompoko dia tsy mila PDS fa mila ny mera zay lanim-bahoaka laninay teto tsy izy zany fahiran'ny rina avoahinareo ny safidim-bahoaka mila ny fahatongavandran'rina ho mpitarika anay eto Andohany Ilakaka izahay aoka nareo mpitondra ho ambony mba hijery anay manokana agnaty Ilakaka fa raha izao no tohy ny voataramiaina amin'ny hazo lena foana zahay ka amin'izao dia mangataka androanandroany zay famoahana ny safidim-bahoaka eto Andohany Ilakaka ka etoana izahay ansoavo mpanao mpitatrana ny notsika ity sy ny ambaratonga pahefana mba hijery akaiky ity raharaha ity satria efa miandrandra-pampandrosoana ity commune anay ity izahay sy nitady PDS fa ny olona izay lanim-bahoaka no ilainay izay no mampisinay ho ben'ny tanàna miombona eto amin'ny faritra Orombe fa tsy elakory zay koa manantena izahay nivaly niaraky ny safidinay dia nataon'ireo tsy mataotody tsinotsinona nanao fanambarana iombonana ihany koa ny vondrin'ireo ben'ny tanàna ao amin'ny faritra Orombe miantso amin'ny fitediavana vahaolany miainga ny fotony ahafahan'izy ireo mamaly ny tena etaetam-bahoaka
izahay ihany koa dia manana olana manokana izay iraisanay samy be ny tanàna fametrahana vahaolana haingana sy maharitra mikasika ny jiro sy rano eto amin'ny faritry ny Horombe mitaky ny fanomeza immunité-ny be ny tanàna rehetra eto Madagasikara fampakarana 100% ny subvention de fonctionnement ho an'ny commune omena subvention d'investissement ny commune omena PIP programme d'investissement public ny faritra fampiakarana ny indemnité de représentation ny maire sy fanomezana fitaovana toy ny moto angatahanay ihany koa ny fanomezana malalaka ny malagasy hitrandraka ny vatosoa eto amintsika indrindra ny ato amin'ny faritry ny Horombe takianay ireo mba ahafahanay mamaly ny hetaheta ny vahoakanay isaky ny commune manetana ny be ny tanàna namana manerana ny nosy hifanampy sy hanamafy ny tolona firaisan-kina no hery ny antony firaisan-kinany be ny tanàna rehetra izy ireo anamafy ny tolona ankehitriny izay ny zava-misy ao amin'ny commune Andohan'ny Lakaka fa ho any amin'ny district Anambanja kosa indray isika tsy misy fampandrosoana vanona nandritra ny fitondrana Rajoelina tao samby rano Ambanja ny totongana avokoa ny setra rehetra vokatry ny lainga sy ny fampanantenana pokaty natao azy ireo voazarazara tamin'ny hevitra tsy mitovy sy ny politika ny vahoakany Ambanja hatramin'izay ka anamafy ny firaisan-kinany rehetra manomboka izao ho fikatsana ny tombontsoa iombonany do aratsika ny antsipriany izay vavao izay tsy nitsatra ny totongana ny fiarina sy ny fiainan'ny mponina tao samby rano Ambanja manoloana ny fitantanana tsy mahomby lainga sy fampanantenana tamin'ny fitondrana Rajoelina ho ny fanazavana maro loatra ny lion'olona fafindroa cacao café poivre mahaloko dingadingana sy ny sisa vidim-piainana ndraiky nanonga tôle ciment PPN fagnafody anarony zafo kolikoly tany jiaby izay misy vola fo manana ny mary voatsindry ny madiniky voafitoka anareo ny mpanabe mpampianatra jiaby ny fidy anareo fa atsaregny ny fiainanandro anareo ziskazio tsy nahazo tamin'ny karama ny chef-kontany izay nampiasainareo maty tsy velogna isanandro mirongatra ny fandravagna tany alitra tany fangalagna tany mpanjakana eto sambrano miraitsy kombakomba ireo olonao agnatin'izegny kominy mijialy vola efa tsy miditra edy mbola alainareo koa ny vola etran'ny tany sy tany trano ary zay tokony mba anjarandro fagnambaniagna zay andoharano ny fivolagnanao fa efa vita ny lalagna tsirasira marotolagna tamin'ny propaganda mbola tsisy bazary vita magnara-penitra zegny eto Ambanja na anao tsara nandalo teto vandy fo fa bojo mampidriky tsaika alikoly nefa manonga fo vola ifegny isan-taogno mizaozao mitorogno ro olonao mampitseky vahoaka madiniky taty Ambanja tanora zanaka vita fianara tsisy asa koa tsy mitondra bajaj magnano casse-point koa tsy mahavita mitsaka mayoty tsy nasianareo loha mitaky ny firaisan-kinany vahoaka rehetra ny fanarenana an'Ambanja ka iantson'izy ireo ny herivelona rehetra irahina hikatsaka vahaolana iombonana ho an'ny tombontsombahoaka izy ireo izay voazarazara tamin'ny politika hatramin'izay raha ny fanamafisana ny sarabazana ny fiarahamoniny politika teta ny fanondro mamoriky mba ho fagnambanimbaniagna ny olo tsy mitovy hevitra ifantoko amin'ny fagnovagna fototra eto amin'ny firenena itsika tsy misy ola ilikiliky amin'izay ampoditsika amin'ny fahamarinana ara-politika eto sambrano izay tombotsoan'ny vahoaka no katsahiny fa tsy tombotsoan'ny olo mitondra etaetan'ny vahoaka no atao fa tsy raha zay tian'olo mitondra farany sambrano iarahagna mipetraka eto tsy manana foratsy zay matoa voatazonay ziskazio ny filaminana sambrano mila olo mary manana ny maha izy azy ary manakarena vokatra maro izy ireo saingy tsy nitsahatra ny totongany zany hatramin'izao mila vahaolana maika sy olo-marina ny mponina Ambanja hoy ny fanamafisany komity mpandrindra ny tolona tao anatin'ny fanambarana
zay koa zava-misy ao ambanja ao fa ho an'ny antsoy vetivety indray sika ao anatin'ity fanadihadinana manaraka ity nampianto ny fampianarana rehetra nanomboka androany ny farim-piadidim-pampianarana ao antsoy ho fiombonana amin'ny mpampianatra rehetra manerana nosy raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo ankoatra ireo fitakina itovizana amin'ny mpampianatra rehetra mitaky ny ampitsarana ny fidirany mpanao politika amin'ny sehatry ny fanabeazana ihany koa izy ireo raha ny fantatra ihany koa misy ireo ray aman-dreny sy ny tanora maro atao amin'ny distrika n'Antsoy no nogadraina tamin'ny tsirariny akataky ny ponina ny amoahana azy ireo tsy misy fepetra ndao raha tsika ny tadi-baovao ny ando miaratina mahakasika izany Nampiakapeo manoloana ny fanagadrana tsara drariny natao tamin'ireo ray aman-dreny sy ny zanak'i Sofia ny ponina ao an-toerana ka mitaky tsy misy atakandro ny famoahana azy ireo amin'izao fotoana izao mahatratra valo izy ireo izay samy manana andraikitra ao an-toerana avokoa. Eto koa izahay zanaky ny faritro Sofia eto amin'ny district n'Antsoy dia mangataka tsy misy atakandro ny famoahana ireo ray aman-drenay sy ireo tanora zanaky ny Sofia zay nigadrana ara-politika nigadrana araky ny tsirariny tahaka ny colonel Damas Gervais zanaka Sofia, Josera Irénée zanaka Sofia, Drenna Sofia teo aloha zanaka Sofia, commissaire de commerce Diad zanaka Sofia, délégué Zil zanaka Sofia, maire de commune urbaine Bielangna zanaka Sofia, diazera ny région Sofia teo aloha zanaka Sofia, DG Marcelin zanaka Sofia. Koa angatahinay tsy misy atakandro ireo olomanganay mba hivoaka izay nigadra politika sy ny tsirariny. Ankoatra io nampiato ny fampianarana rehetra nanomboka androany ny farim-piadidim-pampianarana ao Antsoy ho fiombonana amin'ny mpampianatra rehetra manerana nosy. Ankoatra ireo fitakiana itovizany amin'ny mpampianatra rehetra mitaky ny ampitsaharana ny fidirana mpanao politika amin'ny raharany fampianarana izy ireo. Pasaivina fa mbola mitohy ny ampitsaharana ny fampianarana ato amin'ny sisikona Antsoy satria mitaky anireto zavatra manaraka reto ny mpampianatra zay ombonany amin'ny mpampianatra rehetra eto Madagasikara. Voalohany fanajana ara-potoana ny fanefanany vacation ho an'izay voakasika, fampiharana ireo fanarahana amin'ny valambin'ny folo sy roa arivo mahakasika ny indemnité, fanokafana ny intégration, fanitsina ny marakarama na alignement de grille indiciaire, ny recrutement ho an'ny voaka tamin'ny ENS, NFP ary ireo mpampianatra ram ary farany ny tsy tokony hidiran'ny mpanao politika amin'ny raharahany fampianarana. Nanao falambarana ny raisana ihany koa ny mpampianatra ao amin'ny EPP sy CEG ao an-tampon-tanàna ny Beratsimanina ao amin'ny farim-piadidim-pampianarana Maheva tanàna. Miatao anatin'ny fotoana tsy voafetra ny fampianarana amin'ny EPP sy CEG rehetra mandritra ny hetsika fitakiana ny tokony hanomezana asina ny fanabeazana hoy ny fanamafisana. Miankina ny toetra rahampirenena misy ankehitriny ny famerenana ny fampianarana ny toerana raha ny fampitam-baovao. Fa mitsoka tsikelikely ny rivotra famongorana ifotony ireo olona tsy voafidy fa natao anterisetra ny fametrahana azy. Nidina andalambe ny vahoaka ao amin'ny anatin'ny commune Ambanivohitra Manjakandriana androany mitaky ny fialany ben'ny tanàna sy ny forongony no nijadona sy ny fitakiana vola be loatra eo anivony commune. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriany izay. Ny fota amin'ny torimasony ary nidina andalambe androany ny vahoaka ny commune Manjakandriana maro ireo ben'ny tanàna ny fandimby teto Manjakandriana hoy ireo vahoaka afa mbola tsy nisy ity vola mihoatra ny ben'ny tanàna Perinasa ankehitriny ho hiatrany nambaran'izy ireo. Tsy avela mivarotra ny mpivarotra amoron-dalana, tsy avela mijanona ny taxi borosy avy any Moramanga ary manginy fotsiny ny vola be alaina isaky ny manao taratasy ao anivon'ny commune. Maro mera mifandimby taminay teto fa mbola tsisy nanao fitondrana amin'ny tanila fitiavam-bola fitijado teto efapolo taona ho iaho amin'izao nefa ahoana andrino mpamatsy Manjakandriana Antananarivo mpandrapana Manjakandriana fa ahoana izy ireo no tsy avela mandeha hoe mialinareo tsy mahazo mivarotra eto fa aleo tompon-toerana tsy tena izany ary ny tena raha tsisy mpandrato tsisy tena amin'izao banandro itenenantsika izao
ijanona ao koa ny Antananarivo izahay raha manana entana folo avy any Antananarivo ray alina zany zay vao tonga ao an-tsena tsy mety aminay zany azao koa betabe tena betabe ary izahay na amin'ny plasy piripiro amin'ny mera piripiro amin'ny mera ny tonga teo pambolatisa mitoa ny tenana hoe mialana rehefa izy vito ny plasinay izahay tompoko ty ala amin'ny plasinay satrinay raha misy an'izao zavatra zao tena satrinay. Ankoatra izay takiny ireo mpampianatra ihany koa ny ampiakarana ny indemnité de logement ary mitaky ny fampijanonana ny fanaovana tsinotsinona ny mpampianatra izy ireo. Panabe inavy nagatana ina voalohany tsenonay ina le voalohany intégration faharoa indemnité de logement ampahafantarnareo rehetra fa ny indemnité de logement na hoe ny karama omena ny mpampianatra mba ahafahana manova trano dia 7,000 sy ray alina ariary. Mbola misy ohatra ny 7,000 sy ray alina ve ty Manjakandreny nakabonera tsy hovan'izany tsony ka zay no angatahana izay efa misy ny tatitra nalefa tany ambony ka mbola tsy mivalatra amin'izao ka angatahana ny mpampianatra eto Manjakandreny. Ny recrutement mbola be deaibe zanakitsika any mbola tsy recruté hatramin'izao. Misy an'izany ve ny fiarahamonina tsisy misy any angatahana izy anzava-dramba ny atra efa oroapolo tany efa fatina aloha naorinany ny asany zay vao recruté na olo nenendianao mbola misy inona koa izy ary rebaso tsisy tsony reclassement mbola misy ny reclassement misy mpampianatra manam-pahaizana nefa tsy niavina ka izany no angatahana hoe ameolonentany zareo mana diplôme ambony izy ka tokony anana karama ambony sahaza zay maro-pahaizana ananan'izay anisany angatahana be deaibe maranera olona bakely nitatsika alignement de vie indiciaire fatatsika tsara misy mpanjafanjakana hafa zay misekoseko zaninona mihitsy ana manodidina eny satria ambony be ny karamany mpampianatra talohana na 4L zao inona ny ananany izy breta vaccinel ty le breta zay zavatra misy ka zay no angatahantsika menakaviny amin'izao zavatra misy zao. Tsy hoe izay tiana atao no atao rehefa tonga eo amin'ny toerana mahabe-ny-tanàna fa tokony ho tanterahana ny fampanantenana rehetra natao tamin'ny fampelezakevitra ary ajanona tsy misy atakandro ny fampanantenana bokady. Mafantatra tsara ny lalàna satria mpampifana komina ny asako ankehitriny. Tsy hoe zay tiana atao rehefa tonga amin'ny toerana io hoe be-ny-tanàna io mampifana tsara zay be-ny-tanàna rehetra zao fa misy lalàna mifehy na mifampidirana ny mpiasa io atombo dia misy lalàna fa tsy atao trano an-trano na ampahan-trano na resaka politika satria ny komina dia atsika menakavy fa tsy anatokona an'olon-tokana fa ho zay mifahatelo dia izao aoka mba ho teny ho tanterahana zay zavatra rehetra amin'ny tany saina nandritra ny fampelezakevitra fa rehefa ohatra ka tsy mahavita an'izany dia aza manao fanatenana Voaniditra teo Manjakandriana ny fitondrana volomboasary dia nanjaka ny jadona ho hiatrany ireo vahoaka miaina araka izany ny fidiram-bola satria tsy afaka mivarotra ihany koa ireo mpivarotra avy any Mantasoa. Zany izy voaniditra tereo voaniditra tereo dia zay nandeha nampivoriana zareo tao amin'ny komina tao dia hoe miala eo lisany fa mitsofoka any anaty tsena naranay le izy dia nyteny zay fa hoana moa zay tsy afaka mivarotra eto rehefa mipilasy io malalaka foana kosa izy no tena foanako ny fisian'ny trondro lisana trondro Mantasoa nge tokony ho antsika eto trondro madio tsara safe zany trondro nanosy rehefa no alaina ho antsika eto ty mampalahelo le izy rehefa androanana ka zay tsy nandeha ny tsenanay satria tsy hitan'le olona avy any Antananarivo zay izy tsy ando faty antoko anay mihitsy nankely azy niverina tsikelikely nakaty zay meny taim-bava hoe akaky polisy lahy ataoko za moa mivalititika fotsiny azy satria mbola nalahelo mbola irodana io nivavaka mafy mihitsy tonga izy ty dia zao ampiary ty miala zao dia zao miala zao dia zao daholo satry marina zany tsy ala izy zao ny
miatratra ny fotony hoy ireo vahoaka ny famongorana ny Andry Rajoelina sy ny firongony ary ho an'ny Manjakandriana dia miala ny bentanana volomboasary sy ireo mpiaradia aminy. Fa olona folo no indraina moiny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana androany maraina teo amin'ny pont Sofia commune na Marvatana ao anatin'ny district ny Analalava. Fiara fitateram-bahoaka ao anatin'ny coopérative Vofizabo district avy any Majanga iazon'ny district Nantsui no ity tradoza ity ndao aratsika ary ny antsipriany izay vaovao izay. Tokony ho tamin'ny 2 ora sy sasa-maraina teo dia niseho ny lozam-pifamoivoizana teo amin'ny Pont Sofia, commune ny Marvantaza, district ny Analalava, araka ny fitantara ny mpandeha iray. Viagno dia fa samy mandeha mafy moa iray moa tsy hainay tsy dia suprétaire nandeha nihinagna tambondro miavitazy evitely andeha. Ada moa fitafandy ihany koa fa mandeha mirombiny folo aly ndraiky tafandy ndraiky tafo. Afa izy ake mipobetsy mipoaka fa izy mitofotro amin'iny izy amin'ny vio misisiny magnan'iny satria afa tena mipovoany por izy mitofotro tsy raha izy vito fa tena mipovoany izy mitofotro niakatra dokolony raha idao tena voty eky tamin'izay raha niakatra agny dia latsaka agny ambany ny tomobily amin'ny sisiny tanimbary ery za moa tonga ta dia mbola nahita zavoko hoe amba zavoko nahita lalana niakatra zavoko eo niboaka za niboaka avy tao za vao mola fa misy firo maty firo akeko avy ndesiny zany nandeha tankalana tany za tany zany ioiory avy amin'izay tomobily voalana fito zany efa maty telo izy nampakary zany tany akitra tokony tamin'ny firy zany tamin'roa sasany regny na désiré fahitanao azy midorony chauffeur midorony zay tsy maintsy mandry fogna baka izy sady mandry nandeha nazy avaiza ramose za 28 vokany mpandeha fito tao anatin'ny fiara no maty teo ny eo ny ampy olona telo hafa rehefa tonga tao amin'ny toeram-pitsabony ny Port Berger. Tafakatra folo araka izany ireo maty izay nahitana vehivavy 5 ary lehilahy 5. Raha ny fantatra dia tanoa ny ankamaroany. Raha ny fampitam-baovao voaray hatrany latsaka tsy tanany ary fanina ny fiara tsy voafatra mazavatra eto ny antony nahatonga ny loza fa ho ahina nandeha mafy ilay fiara na koa rehistory ny mpamily na koa nety olana ara-teknika. Efa manaraka fitsaboana ao amin'ny tobim-pahasalamana ao Port Berger moa ireo naratra tamin'ity lozam-pifamoivoizana niseho tany amin'ny lalam-pirenena fahaenina ity. Fa fihetsiketsehana lehibe no nanehony mponina ao Espagne ny fanohanany ny mponiny Gaza vokany. Ny fandona mafy tamin'ny polisy ireo mpanao fihetsiketsehana atao Barcelona sy Valence ka nahatonga korotana sy fandorana fako. Ny tako fepetra entitra kokoa manohitra any Israely ireo mpanao etsim-panoerana niaraka tamin'ny fangatahana amaranana ny fifandraisana ara-politika sy ara-barotra ary fanohanana ho an'ny vahaolana ny antsipriany izay vaovao izay. Ny alarobia lasa teto ao Barcelona nisy ny fihetsiketsehana goavana ny mponina fanohanana ny Gaza. Niova fifandonana mahery vaika teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy polisy izany. Nahitana olona manodidina ny 5,000 Israela ny fihetsiketsehana izay nokarakarainy ny sindika maromaro tao anatin'ny iray andro fanentanana manerana ny Espagne ho an'ny Gaza. Tao anatin'izany notoram-bato ny bureau iray izay nolazain'ireo mpanao fihetsiketsehana fa miara-miasa amin'ny Israely. Nandroana fako ary nisy tavoahangy latsaka tao amin'ny hery fiarovana. Tsy tao Barcelona ihany no nisy ny korontana fa tany Valence koa teo anatrehany Ret Arena izay nahitana olona manodidina ny 10 nanao fihetsiketsehana. Nitsipaka ny hetsika iray izay natao nandritra ny fifaninana ny Euroleague nahitana ny ekipa Hapoel Tel Aviv. Na dia eo aza nidingana voalohany amin'ny fifanarana amin'ny fandriampahalemana izay efa manakaiky ny fiafarany mitaky fepetra entitra kokoa amin'ny Israely ireo mpanao fihetsiketsehana. Maniry izy ireo ny anafoanana tanteraka ny fifandraisana ara-politika sy ara-barotra amin'ny fanjakana Hebreo ary manentana ny fitakiana vahaolana ho an'ireo fanjakana roa mifanditra. À Gaza a dégénéré en un affrontement violent entre les manifestants et la police. Tapitra ny fampalalamba voatsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorona ireo namana-panao gazety sy ny teknisiana niaraka nanatontosa izao fampalalamba vao izao mametraka ny soavatsara. Veloma tompoko.